Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 2:5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 2:5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha sambambarany miarana amintsika amin'izao fotoana izao. Dia falibenay tena koa miarana aminareo eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha no fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy dia amin'ny fifaliana lehibe miarabananareo sy hanonona ny fiadanana tompo ao amintsika tsirairay avy izay tonga eto androany. Dia matoky sy mihina revana fa ifampahireto indraytsika amin'ity androany ity. Resy lahatra koa fa raha androany no vao tonga eto dia tsy kisendrasendra kory no atongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao. Marita hatramin'ny farany ary dia adin'ilay sasany moa ny raha antsika inoko fa adin'ilay sasany ampahery anao ampiakatra ny finoanao ampitombo hery ara-panao anao ka dia marita hatramin'ny farany isika tsirairay avy. Alleluia. Tonga soa daholo fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra. Dia androany niditra voalohany teto raha mba vitsika Kodanela ka ny fahazarantsika moa dia izay miditra voalohany eto dia mba omena tsodrano mahafinaritra. Ka miaraka omena tsodrano raha mba Kodanela zareo any Madagasikara, zareo any Chine sy zareo any Koweït sy Arabia Saodita no fahatarany connexion amin'ny zareo ka tsy mba afaka matetika mba miditra melozany zareo. Alleluia. Isaia 4:10 andiny volo sy faharoa no tsodranonareo amin'ity androany ity. Isaia 4:10 andiny volo sy faharoa izay mivaritozo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jehova mindra fo amin'ny Jakoba ary mbola hifidy ny Israely indray ka amponina azy ao amin'ny taniny ary vahiny ikambana aminy ary ny taranak'i Jakoba no namany. Dia aka azy ny firenena ka hanatitra azy ody ary ny taranak'Israely hanana azy ho ankizy lahy sy ankizy vaviny ao amin'ny tanin'i Jehova. Dia ho tonga mpamabo izay namabo azy izy ary ampamompo izay nampahory azy. Halleluia. Amen. Zany hoe raha fehezina dia hitsombadika. Raha nisy nampahory nareo dia nareo indray no ampanompo an'ireny olo ireny ary raha nisy nambabo nareo dia nareo indray kosa no ahambabo an'ireny amin'ny anaran'i Jesosy ho tanterana Andriamanitra aminareo izany tsodrano izany. Tahiny tompo Kodanela, tahiny tompo Nambinitsoa Makrina, tahiny Jesosy ihany koa i Angelina Diamant, Lovlitina, tonga Sosoa Meva, Tina Sirikoko, Todisy Jesosy mandrakizay, Zamina kamaradin'i Jesosy, tahiny tompo Yama, dia tahiny Jesosy ihany koa Jessica Patisy, Razana Soa Sylvie,
Nambaviliana Artisanat Madagasikara, felana rakoto mahavariana fa zay ihany no misoratra aty amiko aty. Felana rakoto kadaka malala ohatry mikorotana izy zany. Kadaka malala, Iama, Itodraony soa, Tongasoa, Andrasikapatitry, Erikaraka, Ranabaviliana, Bartel Lorely, Tongasoa, Kodanela, dia tahiny tompo, Nianamaheny soa, Erikaraka, Marijo, Tongasoa, Kodaleoni, Razana Monika, dia nareo efa fotonina teo ihany. Tiana Rakoto Arzaka, dia Marina Tiana, Tongasoa Ranoroso Olga, Ando Andry, tahiny Jesosy Zaminy efa noteneniko teo, dia tahiny tompo Todrotsy Jesosy mandrakizay, Nambina Tsiry Amboaramiel, Razana Monika, Falra Eritovo, Tina Rakoto Arzaka, Nambiny Tsomakrina. Raha tsy hay connexion fa ianao tonga voalohany ka mitovy ihany moa zany satria ianao efa na Koweït ihany koa dia efa nahazo an'ilay tsodrano teo ranabavy Makrina. Fa nitako avy aty aloha dia ranabavy Kodanela niditra voalohany. Mialatsiny fa na izanona jany dia efa voaray ao anatin'ny any Koweït ihany ianao sy any Arabia Saodita miara-mahazo tsodrano vaovao tsodrano amin'ny ranabavy Kodanela. Zay zany tsika aloha. Tsy haiko aloha ny aminareo connexion fa nety amiko ohatrany hitako ohatrany tsy hay ary na ho tapaka ty fandarantsika ty na tsy ho tapaka fa le manao le miraikitra dia miraikitra indray fotafakatra ny olona tsy fantatra nefa zany apetrakitsika amin'izao. Raha sanatria tapaka moa sanatria avitsika ka tapaka ity fandarany ity dia Kodanela niditra voalohany teo zay nitako aty. Tsisy kadevitra tsony efa Kodanela nitako niditra taty dia nanambiny tsony na Kodanela dia mitovy ihany mitsodrano satria mahazo mpirenena Koweït. Miroana zany rehetra andreo tsika hivavaka andreo metraka amin'ny fotoana am-pelantan'Andriamanitra. Androany ny mpandray anjara ranabavy Rahalahy Alain no hivavaka fanombohana. Alleloia. Rahalahy Alain no hivavaka fanombohana. Avy eo tsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoentiny mampionina elelandray izy tsy nitovy teto dia avy eo hivavaka ho an'ny firenena ranabavy Makrina. Ao Ndahoary metsika fitenina avatrany Rahalahy Alain. Tahiny tompo ianao Rahalahy Alain anao ny fitenenana dia orinazay tsika hihaino hira dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tahiny tompo Rahalahy Alain. Andro kely tsika azafady. Mialatsiny kely. Misy olana mihitsy ny connexion antsika zany nefa ny ety aminay tsy tsaratra hoe ratra fa tsara ihany. Tahiny tompotsika tsirairay avy izay naraiky izao vavaka fiombenana alina izao indray dia araiky vavaka tsika ny anarany Jesosy Kristy tomporainay. Ry Jesosy Kristy tomporainay io, misaotranao indray zahay iray fambola nomenao an'ity alina ifandraisana aminao ity indray dia misaotranao ny amin'ny tontolon'andro izay nomenao anay dia indreto indray zahay mametraka ity fotoana man'ity ompelantananao dia fiainoan'ny fanatrianao izay tsirairay avy izay tonga eto Jesosy ka ny fitaovana rehetra izay ampiasaina eto Jesosy dia rakofa amin'ny ranao soa mba tsisy asan-devoly hitsofotsofoka sy hanapatapaka izy ireny. Ary ny mpanomponao rehetra izay hitondra ny vavaka eto dia hosoana amin'ny fanahinao, indrindra fa ipasteur izay hitondra ny famelabelarana ny toloteny, omeo révélation sy ny ositra afaminao izy Jesosy. Ny isa-tokantrano dia vangio amin'ny herinao mahagaga mba handray avy amin'ny teninao
ka ny devoly sy ny satana dia tsy manake tsy manam-pahefana afatotra amin'ny anaran'ny rano Jesosy Kristy Poray tompon'ny sabata dia apetraka hitananao izany vavaka izany Jesosy dia misaotra Jesosy voninahitra anao irery Alleluia. Alleluia. Mankasitraka rahalahy amin'ny vavaka fanomboana Andriamanitra manangaim-pahasoavana ane amaly fitianao dia tamahin'ny tompo dia mitombositra dia mitombo fahasoavana. Alleluia. Araka nefa nytenena tamintsika moa dia mbola anatin'ny volinandro pasika mihitsy tsika zao anatin'ny andro firavoravoana isika zao dia mbola ilomano sy ilono anatin'izany pasika zany tsika na rapitso ary dia mbola iainana zany tsika rapitso ao anaty fotoam-bavaka sabata. Nafinaritra ny fotoam-bavakantsika tamin'ny sabata lasa teo tao amin'ilay namelatra lampo sy ilay nanofahofa ny ratsakazo ny olona tao amin'ny Jesosy hiditra tao a Jerosalema. Dia rapitso mbola iaina zavatra mifanaranaraka amin'izany ihany tsika araka ny filaharany tao amin'ny Baiboly ka dia manasa anao rapitso. Raha androany vao tonga eto dia tsara fantatrao fa isika eto amin'ity fandarantsika ity dia mitandrina ny andro sabata, manamasina ny andro sabata ary tena hoe mitsahatra tokoa tsika amin'izao fotoana izao ary dia manasa anao ny fotoam-bavaka rapitso manana fotoam-bavaka moa tsika. Ny fotoam-bavaka vavaka fiambenana ohatr' izao moa dia isaky ny latsinainy hatramin'ny zoma fa rehefa sabata alina kosa tsy misy, lahady koa dia tsy misy. Androany zany ny farany dia amin'ny latsinainy indray tsika miondra. Dia tahiny tompo anie isika rehetra nasana anareo ny fotoam-bavaka rapitso pasika fandresena ho antsika rehetrarehetra ane ity pasika 2024 ity. Sonavavy mananjara tahiny Jesosy faly ray ritovo reo nga mambola tsy voaravako teo dia tonga avasoa daholo isika mianakavy. Angelina Rodriguez, tonga soa Zana Monika, Love Litina efa teo. Tahiny tompo sika rehetrarehetra. Lasaritsika andao iamirintsika dia avetsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany. Isika ty raha mahafinaritra be ty mpandresy za mpandresy ianao. Amen. Nasaruta izani lalana matukiao faianao mitarika fandesena azwantuka ranyanarana mitafiana manana
Halleloia, mpandresy daholo tsika manana an' Jesosy. Ny atonga antsika mpandresy zany, halleloia, dia mifananantsika an' Jesosy, halleloia. Raha te handresy ianao dia miaraha amin' Jesosy, halleloia. Raha te hahomby ianao dia aza misaraka aminy, fa izay ihany no ahafahantsika mandresy sy mahomby amin'ity fiainantsika ity raha lasa napavy-malala. Halleloia. No ary sika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra sika izay rahantsika amin'ny mampionina. Vavaka fiambenana efa vavaka maraina izay nenotsika indray amba ny herinandro lasa na mahery kely izy ity dia sitrako no mba hamelabelatra azy ity andro azy dia mba tiako hoentsika rehetrarehetra any koa sika mbola anatin'ny voninandro Pasika araka ny tenena teo dia mifanaraka amin'izany raha teo ity toriteny ity. Ka dia tonga dia andao ary tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra dia avy eo amin'ny verina eto amin'ny famelabelarana. Ny Tompo ary miheno finaritra tsika rehetrarehetra. Tenin'Andriamanitra tsika ifampahirazantsika indray androany ao amin'ny Marika ny vakitsika amin'izao fotoana izao any. Marika toko fa 4:10. Marika toko fa 4:10 dia 2:30 ka hatrany amin'ny 2:40 no vakitsika androany. Marika toko fa 7:10 2:30 ka hatrany 2:40. Halleluia. Misy oramandry dia mivako toy izao ny lalan'i Jesosy manao hoe Jesosy tao Getsemane. Amin'ny lalan'i Jesosy. Ary tonga tany amin'ny saiza tao hoe Getsemane izy. Io Jesosy tamin'ny mpianany. Mipetraha eto nareo mandra-piavako. Ary mandra-pivavako. Amen. Ary nitondra ny Petera sy Jakoba sy Jona izy dia talanjona sady orindrindra. Ary hoy izy taminy, fa dia ranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty. Mitoy reto ka mereta tory. Ary ny nandroso kelikely izy dia nikohaka tamin'ny tany ka nivavaka mba hialany izany ora izany aminy raha azo atao. Ary hoy izy, abaraiko, ny zavatra rehetra hainao.
esory amiko ty kapoaka ity nefa aoka tsy ny sitrapoko anena atao fany anao. Ary avy izy ka nahita azy ireo matory dia hoy izy tamin'ny Petera, ry Simona matory va ianao? Tsy nahazaka ny ary tory na dia ora iray ihany aza va ianao? Ameleta tory ianareo ka mivava mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofony tsy manan-kely. Dia lasa indray izy ka nivavaka nanao ilay teny teo ihany. Ary noho miverina indray izy dia nahita azy matory. Fa efa nilondolondo ny masony ka tsy hita izay avariny azy. Ary avy fanotelony izy dia nanao taminy hoe matory ihany ankehitriny. Ka mialahy sasatra nareo, aoka izay, efa tonga ny ora. Indro ny zanak'olona atolotra ao an-tanàn'ny mpanota. Mitsangana, andeha isika, indro fa efa akaiky ilay mamadika. Amen. Ity fotoana ity raha manamalala dia fotoana somary nampalahelo mihitsy. Ary ohatrany hoe tena famaranana tena nampalahelo tamin'ny fiainan'i Jesosy sy ny mpianatra talohan'ny hafatesan'i Jesosy. Rehefa niakatra teny Getsemane zareo, efa hiatrika ny fisamborana azy Jesosy dia io ny fotoana farany raha tamin'ny mpianatra tamin'izy mbola velona talohan'ny hafatesany izany. Dia rehefa tonga teny izy avana dia samy tao anatina alahelo. Ary raha io teny io ihany any amin'ny Lioka any Lioka 4:20 miverina io teny io. Lioka 4:20 dia 7:30. Ndraiky efa kitsika ilay izy Lioka 22:39 7:30 hatramin'ny 9:10 vakitsika. Fa samy io ihany tantara fa samy hafa ny nanoratany azy. Anary Jesosy ary nivoaka Jesosy ho araka ny fanaony dia nakao an-tendrombohitra Oliva izy. Ary ny mpianatra koa nanaraka azy. Ary raha vao tonga tao amin'izany tany izany dia hoy izy taminy, mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Ary hoy izy niataka taminy tokony ho ingay ny tora-bato. Dia nandoarika ka nivavaka hoe raiko, raha sitrakao dia esory amiko ity kapoaka ity. Nefa aoka tsy ny sitrapoko aneno atao fa ny anao. Ary nisy anjely avy tany an-danitra niseho taminy ka nampahery azy. Ary fadiranovana izy ka dia nivavaka mafimafy kokoa. Ary ny dininy dia tahaka ny fipotrapotraka tamin'ny tany. Ary noho ny nitsangana avy mivavaka izy dia nakeo amin'ny mpianatra ka nahita azy matory na alahelo. Dia hoy izy taminy, nahoana dia matory ianareo? Mitsangana ka mivava mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Matory na alahelo. Samy nalahelo daholo na ny mpianatra na Jesosy. Fa Jesosy raha avana malala na dia tao anatin'ny alahelo azy izy, na dia tao anatin'ny ady mafy tena hoe efa natrehany azy izy, dia mbola afaka nananatra ny mpianatra izy, mbola nampahery ny mpianatra izy hoe mivavahanareo. Nangataka tamin'ny Petera sy Jakoba sy Jaona izy mba hiaraka taminy, hiaraka hiaro tory tamin'ny oalio. Ary nandidy mihitsy izy ny tena hoe mivavahanareo. Aoka hivavaka tsika, andao tsika samy hivavaka satria nahoana? Satria havana malala samy hiatrika zavatra. Jesosy hiatrika ny azy. Andeha ho vonoana, andeha ho fantsihana, andeha ho faty. Fa tsy adin'i Jesosy fa mpianatra koa ny havana malala. Amin'io fotoana io, ao aorianan'io fotoana io, dia hiatrika fakapanahy koa ny mpianatra. Ary misy fakapanahy izay mbola tsy miatra tamin'ny mpianatra mihitsy hatramin'izay niarahany tamin'i Jesosy fa hiatra aminy. Manomboka eo amin'io fotoana io. Dia Jesosy mihitsy nangataka tamin'ny mpianatra hoe mivavahanareo. Raha nangataka Jesosy ndao tsika hivavaka. Tsy dia hoe hivavaka ho an'i Jesosy loatra ny tena nitadiavin'i Jesosy tamin'ireo mpianatra ireo. Fa hivavaka ho an'ny mpianatra mba tsy hidirany amin'ny fakapanahy. Nen'i Jesosy nefa efa tsy maintsy hatrehany io ny azy. Efa voasoratra io, izy efa tsy maintsy ho faty izy. Halanenina ny nataony raha nivavaka izy hoe Andriamanitra, tsisy zava-mahagaga hainao atao fa raha mety dia mba esory amiko ity kapoaka ity. Fa rehefa nanomboka nivavaka Jesosy, dia nivavaka Jesosy nivavaka tery alavitra tery izy dia
lasa izy mba niverifieny mpianatra hoe mba inona ny ataon'ny mpianatra nitsangana kely zany Jesosy aloha dia nijery mba mivavaka ve zao ry Petera ao sa manino. Petera sy Jakoba sy Jaona moa no tena nalainy nanakaiky azy tamin'io. Ny mpianatra hafa nijanona tery alavitra. Dia lasa izy nitsangana kely dia nijery an'izy telo milalahana ireo fa matory ny mpianatra. Tena resy tory matory nalahelo sady malahelo no matory sady voto nalahelo ary tena hita mihitsy hoe misy zavatra mafy mianjada alefany matory. Dia nifahazin'i Jesosy izy. Ozy izy Jesosy tsy vitanareo ve miaritra niaraka tao na dia adiny ray fotsiny azy. Ozy izy Jesosy mivavana miareta tory. Tena tenen'i Jesosy mihitsy hoe toero ny toromaso. Satria mbola fotoana n'izany zao. Mbola fotoana tokony hamoerana toromaso ozy Jesosy. Fa hiatrika fakapananareo. Izy zavatra azo anareo orinao mila herinareo hiatrehana an'izany. Mahafinaritra Jesosy rehefa na dia efa zany aza ny zavatra mahazo azy. Mbola mitsenjo ny mpianatra ihany izy. Fantatry Jesosy fa raha mivavaka reto mpianatra reto ao anatin'ny vavaka rafana, ao anatin'ny fifoazana rafana, ao anatin'ny vavaka mahery rafana no ahafahan'ireo mpianatra ireo hanana hery hatrehana ny zavatra rehetra manomboka eo. Satria dia hiatrika ireo. Tsy ho eo Jesosy andeha ho faty Jesosy, tsy maintsy hamelan'ireo rehetra Jesosy. Mila hery ireo mpianatra ireo hatrehana amin'izany. Fa tsy adin'i Jesosy rafana lasa izy namohany mpianatra. Mivavaha miereta torinareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Fantatry Jesosy fa raha tsy miaro tory ireo, raha matory ireo dia ho mora lavo ireo, mora resy ireo. Satria andro ny fakapanahy, andro hatrehan'ny mpianatra teo. Ry havana nalàna, mbola fotoana fifoazana, mbola fotoana fanoherana toromaso dia tokony manohitra toromaso. Misy fotoana Jesosy mandeha mivavaka dia fomba Jesosy mandeha mitokana any alavitra any, na izy mandeha any tany efitra mivavaka, na izy nakatra tendrombohitra any ihany izy indray andro izy mandeha nakatra tendrombohitra ihany koa mivavaka dia nitondra ny Petera sy Jakoba sy Jaona dia tamin'izay izy ilay niova-tany tena tendrombohitra. Fa tsy dia fomba Jesosy loatra ny mitondra ny mpianatra hoe mandeha miara mivavaka. Nifadiana Jesosy izy rera nifadiana tany amin'ny tany efitra na 9 andro fa tsy misy nizaniza niaraka tamin'ny tany. Fa tamin'ity fotoan'ity Jesosy mihitsy no teny hoe aleotsika miaraka hivavaka. Mifoazana ireo toero ny toromaso. Satria fotoam-pifoazana izao. Maro loatra ny fakapanahy ary fantatry Jesosy zany. Nen'i Jesosy efa tsy fakapanahy intsony no hiatra aminy amin'io. Fa izay voasoratra no hiatra aminy. Tsy maintsy ho faty izy, tsy maintsy ho vonoina izy. Fa neny mpianatra, ahery amin'ny mpianatra ny fakapanahy avana malala. Miverina fanondroana Jesosy na hampalahelo ohatrany hoe taitra zany Petera dia nahitan Jesosy ilay miteny hoe mireta tory sy mivavaha mba tsy hidirana fakapanahy. Dia lasa indray Jesosy miverina mivavaka. Andiny fahafahasivy amin'ny telopolo ilay vaditsika eto. Dia lasa indray izy mivavaka ka nanao miverina ny teny an'ilay teny teo ihany. Zany hoe miverina ny teny izany Jesosy hoe raha eo raha sy sitrako dia sory amiko ty kapoka ity. Nefa aoka tsy ny sitrapoko ny atao fany anao. Dia mivavaka Jesosy. Dia miverina fanotelony teo Jesosy. Inona amin'izay ny tenin'i Jesosy? Mbola nahita ny Petera natory ihany izy. Dia ozy izy hoe matory ihany. Matory ozy izy dia lasa satria dia okizay. Tsy vitanareo ny miaritra niaraka tamiko. Tsy vitanareo ny mivavaka. Zao nareo reraka. Zao nareo tsy nahazo hery. Ry havana malama, amin'ny fotoana mbola tokony hivavahana, mivavaha. Amin'ny fotoana mbola tokony hareta tory, mireta tory. Amin'ny fotoana lafana
mbola tokony hifoazana dia mifoaza. Fa ho avy ny fotoana ho tonga io tenan' Jesosy io hoe okizay efa tonga ny ora. Tsisy hevitra tsony. Tamin'ny fotoana ireo nasena mivavaka tsy nety mivavaka. Io nge rafana tsy maintsy ho taitra foana ihany nge rafana ny mpianatra teo hoe miala avy any amin'ny miaramila hisambotra an' Jesosy tsy maintsy taitra daholo ihany, mikoropaka daholo ihany, hijery ny zava-misy daholo ihany, tsy afaka hatory izany rehefa eo miaramila dia hatory izany ny rafana fa hifoy ihany. Rehefa avy eo ny mpianatra afaka matory, rehefa avy eo ny mpianatra tsy hisy izany izy tena nahazo tsony ao. Fa tonga aloha ny fotoana mbola tokony hifoazana dia mifoaza. Ary nampalahelo satria io ny fotoana farany tokony nanarao tamin'ny mpianatra rafana miara-mivavaka tamin'i Jesosy, satria tao aorianan'io voasambotra Jesosy, lasa amin'izay Jesosy Peterany tomany sisy, efa manalavitra sisy, efa mitazan-davitra sisy, le ranomaso mipatrapatraka sisy anohitan'i Jesosy apery, tsy niaona tsony, tsy mifankahita tsony. Nanomboka teo dia tsisy mpianatra voasoratra tsony teo fa Jesosy foana amin'izay teo anoloan'ny Pilato, teo anoloan'ny vahoaka, nombona ny fatsihana ny vonoana sy ny sisy tsika tsony anakaiza ny mpianatra azo antoka. Fa ny mpianatra io tena mateta tena miatrikady engeny hoe fakapanahy marobe nahazo an'ireo, anisan'izany nahazo andry Petera. Ianao koa mba namany fa tsy Petera reny engeny fa na miaran'izany saingy tsy voasoratra, fa ireo mpianatra rehetrarehetra ireo miatrika fakapanahy ireo tany ambadika tany. Fa tsy hita tato anaty Baiboly fotsiny izany, fa Jesosy mahafantatra fa niatrika zavatra ireo mpianatra ireo. Saingy indrisy ny fotoana tokony nivavahana, ny fotoana tokony nifoazana sy ny adivana tamin'ny toromaso no laninana toriana ny avana malala. Mampalahelo izany. Androany ny tenin'Andriamanitra dia tonga amintsika manao hoe miareta toroka mivavaha ianareo. Ho avy ny fotoana hitsaratra io fotoana, misy fetrany io ry havana, misy fetrany. Tamin'ny fotoana Jesosy ny teny hoe mivavaha, mbola afaka mivavaka ny mpianatra. Fa ho avy ny ora ho voafetra io fotoana io. Ary eo tsisy Jesosy teny anao izany intsony hoe mivavaha, tsisy Jesosy teny izany intsony hoe mba mireta ho anareo tory, tsisy Jesosy ampahery anao izany intsony hoe mitsangana ho anareo dia mifoaza ho aho. Fa zao Andriamanitra mbola miteny aminao isan'andro, miverina inteny Jesosy, misaintsana ny mpianatra Jesosy, sady miatrika ny azy izy, mieritreritra ny mpianatra izy. Dia ohatry ny takon'ny Jesosy mivavaka mivavaka dia mieritreritra ny anao, ary manao ahoana moa zareo zareo ao, alohan'ny mifoazana kely, dondonina kely ny kapokapoana, Petera, Jona, vavaha anareo, mifoaza ho anareo. Dia ohatry ny mifoha kely izany dia virina anatony dia hapana malala. Misy fakapana mahery vaika eto amin'izao trosody amin'izao andro farany izao. Ary averina amintsika foana fa ny fakapana iainantsika amin'izao dia tsy mitovy amin'ny fakapana iainantsika tamin'ny 20 taona lasa. Ny fakapana iainan'ny mpianatra tamin'io fotoana io tsy mitovy tamin'ny fakapana iainan'ny mpianatra tamin'ny mbola teo foana Jesosy niaraka tamin'ny teo foana nandritra ny 3 taona sy tapany. Fa ho mafimafy kokoa io andro io, angidy kokoa io, ho fijoroana mafimafy kokoa ny ilaina ao aorianana io. Hoe fisamborana an' Jesosy io rafana. Tsy mitovy ny fakapanahy miatra amintsika. Ka raha mbola miteny amintsika Jesosy zao hoe mifoazy, toy eno ny toromaso, dia toy eno ny toromaso. Mbola misy ny fomba fahanao manohitra ny toromaso, mbola misy ny fomba fahanao mifoha ra-panahy, misy ny fomba fahanao miady amin'ny fakapanahy. Ry havana malala, manohitra ny fakapanahy amin'izao andro farany izao mbola omen'Andriamanitra fahafahantsika. Ary aroty ny fotoana ahafahanao androany mbola mandre feo an' Jesosy miteny aminao hoe mifoaza ry havana.
ao avy ny fotoana feo hafa amin'izay aloha lentsika hoe okizay tapitra ny ora fivavahana. Mety teo angamba mba nipetera vao tena ny teny hoe ay takizay any vavaka tsy afaka mavaka tsy miditra Jesosy tena tsy mety tompo hoe ka miaramila efa tonga nisy nenina teo ny havana inoko zany ary tena teo vao tena hoe Andriamanitra fa naninona any natory eo amin'izay hoe tezitra ny tenako fininary tena ataoko fa naninona raha mba naty za ty ve tena maninona mihitsy sao Jesosy lasa tadidy amin'izay sisa le fotoana rehetrarehetra raha mba tamin'iny zao niaraka farany tena hoe tokony mifamihana teo, tokony mifampahery teo, tokony tena miara-mivavaka fa indrisa tsy nisy azy fotoan'izay teo amin'i Jesosy sy ny mpianatra satria natory izy ry havako malalako dia no mbola tsy tonga Jesosy mbola tsy miteny Jesosy hoe okizay mbola miteny isan-drano hoe mivoaza ianareo mivavaha ianareo mivoazytsika lavana andeotsika hivavaka andeotsika hanohitra ny toromaso eto amin'izao tontolo izao ty fa mamafy toromaso lalina mihitsy izao tontolo izao ty amin'izao fotoana izao mamafy toromaso lalina Satana mamafy faharerahana araka ny toro-tenitsika tamin'ny sabata mamafy zavatra maro samihafa ahafahantsika matory ara-panahy ary ny olona matory ara-panahy dia ohatran'ny teny tao amin'ny vakitsika tao amin'ny ofa mihitsy matory nalahelo erafana ny olona tsisy olona matory ara-panahy sambatra zany fa tsy maintsy misy zavatra mahampalahelo matory nalahelo toromaso nalahelo io toromaso iainan'izao tontolo izao io toromaso natahotra toromaso nafitaitainana io fa tsy mba toromaso fiadanana nananany mpipetera teo amin'ny Getsemane io ny havana tsy toromaso mpifaliana io tsy felatsasatra nafinaritra io fa toromaso nalahelo ry havana malala mila mifotsika mila mivavatsika ninona zavatra miatra aminao androany ao anatiny io mihitsy hoy le tenin'Andriamanitra dia mivavaka mafimafy kokoa izy Jesosy arakaraky ny nampisy zavatra mafy teo aminy no miatsony mafimafy kokoa zao nge jerentsika iza moa mesada tenin'Andriamanitra izay io tetary io ihany fa any amin'ny Mateo fanafajalo manko le fanoratra zareo an'le izy Mateo 4:20 andiny 4:30 dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe any amin'ny io tantara ihany andiny 4:30 hoy Jesosy tamin'ny mpianany ary Jesosy mba mpianany dia tonga tao amin'ny saha anankiray tao Getsemane ary izy tamin'ny tanany mipetraha eto nareo raha mbola makelo hivavaka ary nitondra Petera mba amin'izy roalahy izy zanaky Zebedio izy dia nalahelo aposy indrindra izy tamin'ny mpadiran'ovana loatra ny fanahyko toy efa ho faty niteny eto ka miarampy miaro tory amiko ary noho nandroso kelikely izy dia nikohaka tamin'ny vavaka hoe raiko raha azo atao dia aoka isonako ity kapoka ity nefa aoka tsy nisitrapoka ny nataoko mifany anao dia nakeo amin'ny mpianatra izy ka nahita azy natory dia hoy izy tamin'ny Petera ay tsy mahazaka miara tory amiko na dia orairay azy anareo maneta tory sy mivavah nareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy mety ihany ny fanahy fa nofotsy nanakely dia nandrefandrony izy ka nivavaka hoe raiko raha azo isonona amiko ity fa tsy maintsy hosotroko dia aoka sitraponao natao ary noho ny tonga izy dia nahita azy natory indray fa efa nondrotony masony ary efa nandrao izy ka rasy indray ka nivavaka fanitelo ny karanao tamin'izany teny izany ihany asolotsa izantsika le misy hoe mivavaka misimisy kokoa tsy haiko hitanareo fa izy teo vakitsika teo ihany le izy amin'ny tantara io ihany ngamba raha tsy diso hoe tokony indray mitorabato any amin'le lioka teo izy asany
nesa izy atetezo hoe vavaka amin'ny mafimafy kokoa izy raha hitanareo zay dia mba teneno fa Jesosy ravana malala rehefa miatrika ady izy dia arakaraky ny mahamafy ny ady no hiatsony mafy, arakaraky ny mahamafy ny zavatra atrehany no hiatsony mafy. Halleloja. Ny fanalavitra tokony indray mitorabato izy sy ny mpianatra tamin'ny fotoana io fa eno ny mpianatra ny vavaka nataony, eno ny mpianatra ny vavaka nataony satria ny vavaka mafy Jesosy, mihika mafy Jesosy ary zany ihany koa mba tiany nataon'ilay mpianatra reto. Raha hitanareo izay teny izay dia mba sorahateto Jesosy tsy haiko na Jesosy tao Getsemane ihany le izy angambany izy zay tsy tadidiko tsara fa misy azy hoe Jesosy ny vavaka mafimafy kokoa zay. Raha mba hitanareo dia mba soraty. Fahaliavana malala isika ihany koa dia tahaka an'izany tsika rehefa misy zavatra mahazo eo tsika ny tena mivavaka mafimafy kokoa. Misy olona rehefa mandalo fakapanahy, mandalo ady, mandalo zavatra sarotra dia vao maika izy kivy, dia vao maika izy reraka, dia vao maika izy ketraka dia tsy mahavita mivavaka. Fa tsika lavana na ampianaran'i Jesosy rehefa misy zavatra ao atrehanao mafimafy lalovanao eo mihitsy ianao tena mila mivavaka mafy, mila miantso mafy ianao, mila mikikika mafy ianao, mila mifo ianao, mila miarina ianao, mila mitsangana ianao. Ry havana malala, mila manohitra ny toromaso ianao. Fa ny devoly dia mamafy ady mba hatoriana, fa ny devoly koa afaka mamafy fitahina koa mba hatoriana. Fa na inona zavatra tonga eo aminao androany, mbola miantso anao Jesosy mivoazy miareta tolo sy ny vavahary ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Fotoana izao ry havana tsy fantatsika mandra-paroviana, roviana io fotoana io Jesosy hiteny hoe okizay fa tonga ny olona. Mbola tsy fantatsika izany fa feo anatropetra no rentsika anakoako eto amin'ity zao tontolo izao ity andrean'izany ny sofintsika ary izay feo izay no miteny manao hoe okizay efa tonga ny olona tapitra, tsisy afaka hivavaka intsony amin'izany fotoana izany. Ary eo voanenina ny olona ka hiteny manao hoe Jesosy fa naninona any tsy ny fo, fa naninona any tsy mivavaka, fa naninona any natory. Ry havana malala, tianao Jesosy, miatrika fakapanahy tsika ndio tsika hivavaka, ndio tsika ahery, ndio tsika hitady an'Andriamanitra fomba. Raha mbola misy ny fomba ahafahanao mitady dia tadiavo, mbola misy ny fomba ahafahanao mivavaka dia mivavaha. Misy connexion ianao izao, misy telefônina ianao izao. Ry havana malala, mbola fotoana fifoazantsika izao, aza kivy, aza ketraka fa ndio tsika hiary toro an'i Jesosy. Halleluja. Minao fanapahiranao zany teny zany androany entinao mamakivaky ny tontolo andronao indray amin'ity androany ity nisoratsika an'Andriamanitra zany. Ndio tsika hitendray mba hoe Jesosy malalo foahazo foana ny fanahako fa milanao a Jesosy, foahazo foana ny fanahako fa milanao a Jesosy malalo. Aza filanao atory ambeno ambeno fa zao tontolo zao nge ry havana malala tsy maintsy ho taitra foana ihany rehefa aleny trompety io. Izany tsy todika, izany tsy banjina ny lanitra, izany tsy antany hoe iny izany zavatra zany, izany tsy ahafantatra fa Jesosy tonga izany zavatra zany. Rehefa aleny trompety io ho taitra daholo ihany zao tontolo zao, na amin'ny firy alina io no maneno, na amin'ny firy maraina io no maneno. Ry havana malala, tsy maintsy ho taitra zao tontolo zao, tsy maintsy voaka ny trano, tsy maintsy hibanjina ny lanitra, tsy afaky ny atory amin'izany fotoana izany. Hoe maneno tropetra mafy be eo ianao dia atory, tsy ry havana fa tsy fo. Fa eo amin'izay vao hoe inona io zavatra io, Jesosy tonga ve io, fa naninona any natory, naninona hatramin'izay tsy mba taitra, naninona hatramin'izay tsy miangana. Ry havana malala, azo tonga amin'izany fanenena an'izany antsika rehetrarehetra. Halleluja. Io misaotra ny Erika io le teny io ka 22:44 ale izy saotra betsaka zany Erika mivazana mafimafy kokoa. Halleluja.
mivavaka mafimafy kokoa fa diranovana indrindra izy ka mivavaka mafimafy kokoa arakaraka ny nahafadiranovana an' Jesosy no nivavahany mafimafy kokoa riavana marana mahafadiranovana eto fandaotsika hivavaka mafimafy kokoa riavana tianao Jesosy vavakintsika mivavakintsika dia hiteny andrano Jesosy afoazy amen sotranao zay Jesosy. Alléluia. Mivavaka antsika rehefa avy eo Alléluia. Fandoroantsika eny famelabelarana. Alléluia. Mankasitraka ny mampionytsika tamin'izany teny zany azakako nareo raha ohatra hoe tsika nyteny hoe Luc 22:44 dia erikano mahazo fisaorana fa tamin'ny fotoana nisy nivavaka maraina mantsy izay zavatra nandeha dia erikano namaly tao zao dia gako nareo hoe toi Tours toi Rodriguez toi izy namaly nefa ny toi erikano isaorana fa tamin'ny vavaka maraina izay zavatra hoe tsy en direct tsinona izay. Alléluia. Dia tahiny tompo tsy mbola mety tsy voaravako minamina raha antanina Marie Charline izaho mety mbola tsy voaravako zay ngamba minamina sy antanina Marie Charline mbola tsy voaravako teo tonga soa daholo tsika rehetrrehetra. Eny ary marika 7:12 ilayntsika koa zany tokoteny satria mbola anaty pasika tsika izao Alléluia. Na dia fanankalazantsika tamin'ny alibavaky ny pasika tamin'ny talata folo alarobia hatramin'ny rapitsika mbola iresaka pasika foana androany koa tsika mbola iresaka pasika. Mankasitraka amin'ny mampionina tombositra mitombo fa soavana dia misaotra nareo rehetra koa mankasitraka azy anatin'izany asan'Andriamanitra izany. Marika 7:12 andiny faharoa amby telopolo ka hatramin'ny roa amby efapolo marika 14:32-42 no vakitsika no nety mampionina tamin'ity androany ity. Ny soramany dia Jesosy tao an-Getsemane. Ny fotoana nampahorian'i Jesosy indrindra zany. Ary tonga tao amin'ny saha izay tao hoe Getsemane izy dia hoe Jesosy tamin'ny mpianany mipetra entanareo mandra-pivavako. Ary tondra Petera sy Jakoba sy Jaona izy dia talanjona sady ory indrindra. Ary izy tamin'ny fadiranovana loatra ny fanahiko tony evofaty mitoery eto ka miareta tory. Ary noho ny roso kelikely dia naikoaka tamin'ny tany ka mivavaka mba ialany zany oro zany aminy raha azo atao. Ary izy amparaiko ny zavatra rehetra hainao esory amiko ty kapoky ty. Nefa ka tsy ny sitrapoko anena atao fa nenao. Alléluia. Jesosy dia zatra miatrika olana rery izy hatramin'izay. Ny problème rehetrarehetra izay niseho teo anoloan'i Jesosy tsy nisy nilaniny iza n'iza hatramin'izay fa natrehany rery. Misy marary any dia natrehany rery izy nanao azy. Mila azy ny olona tsisy izay tsy niantso azy, nila azy daholo ny mpianatra, nila azy ny olona rehetra. Fa teto afaka hitantsika fa tena mafy ny zavatra nalovan'i Jesosy ka lasa Jesosy mihitsy indray nila olona. Jesosy moa dia sady olombelona ny Andriamanitra. Andriamanitra izy fa tonga nofo. Zany hoe manana herin'Andriamanitra izy fa nefa koa dia afaka manana fahatsapana ohatrantsika nofo reto. Noana izy mangetaheta izy faly izy misy fotoanako izy matahotra. Ary toy ihany ny fotoana voalaza fa natahotra Jesosy na mampaniha tamin'ny devoly aza tany anefitra tsy natahotra Jesosy. Fa teto ihany Jesosy ny natsapany zany hoe fadiranovana ny fanahiko. Saika maty ohatrany hoe ho fatin'ny tahotra, ho fatin'ny fitebotebeny satria hiarika fahafatesana ary fatany. Ny zavatra ohatrany efa fatany fa na dia efa fatany ary efa ny vononany ny omana izy efa niteny tamin'ny mpianatra foana izy intelo fa ho avy fotoana io. Fa mbola tsy mora niatrika an'izany hoe andeha ho faty. Ary fantatry Jesosy tsy tonga dia ho faty izy fa isy raha latsaka aloha. Any hoe jalijaly zany aloha.
ingeravana mety mba hafy raha hoe tonga de nitapahan-doha e mipiaraka tonga de nitapahan-doha e misy any aloha nijalijaly fa tsisy nijaly ohatran' Jesosy zany hoe hiatrika an'io zany Jesosy tena mila tena tsy vitany amin'ny maha olombelona anazy de mba nila olona izy teo. Ny dikan'io nisahan Getsemane io ho anareo izay mety mbola tsy mahalala de toerana anankiray ao an-tendrombohitra Oliva izy io. Zany hoe an-tendrombohitra Oliva ao zany de misy toerana misy toerana lemaka atao hoe Getsemane. Ka ny atao Getsemane de zao alaina daholo ny oliva satria amin'ny maha-tendrombohitra Oliva azy de feno oliva ao de alaina ny oliva de entina eo amin'io sa io tsy kisilasila io tsy hoe anina fa plat ary ny zavatra atao eo de misy famiazana eo no fiazana misy famiazana ny oliva zany fiazana mba n'inona mba hamoaka menaka tsy mba totoina mantsy na andrahoana na ohatr'izany ny oliva fa fiazana de mamoaka menaka oliva. Amin'ny teny frantsay pressoir zany io toerana io Getsemane famiazana zany ny atao hoe Getsemane ary zay mihitsy eo amin'izany Getsemane hatramin'izay oliva no fiazana eo azahoana menaka fa tamin'ity indray nitoraka ity ny zanaka latokan'Andriamanitra ny nentina teo Getsemane ho fiazana mba hamoaka rano sy ra tsemboka Jesosy patrapatraka feno rano atsembohany satria tena tanaty pression tokoa Jesosy teo raisinao ngerava zany hoe ianao miandry miaramila hakanao taikinareo fombatratra zany za tamin'nypasika moa zany tantaran'izany tamin'ity sanaty tokoa satria io koa ny toloteny zay tamin'nypasika fa hafa fotsiny le fomba le zavatra niraisina tamin'le izy za taloha tamin'ny mbola tanora na ditra nisy ditra be nataony izay teo an-tanàna de efa-daza nanao an'io ditra io de rehefa efa-daza nanao an'io ditra io de de nisy nitory de efa nitorian'ny olona tamin'ny polisy tany brigade criminelle mihitsy tamin'izany de nalain'ny polisy daholo zay efa-daza fa le namanay rola aloha ny azo voalohany de aveo le namako anankiray de za tsy azo tamin'io satria zana n'inona nandeha ny anatra miainga marina be nandeha ny anatra de efa nitady anatao trano ny polisy fa za tsy tao lasa ny anatra tamin'izany mbola tsisy téléphone portable fa téléphone fixe ny ao an-trano tamin'izany de verina avany tamin'izay ohatry ny azo tany an-trano tamin'izany misy le zany hoe le cabine téléphonique le misy miantso amin'ny télécarte de ohatry ny efa nandindondindona de niazo zany na vaovao nisy namany lantady teo izy ny anabavo namako izy ao tsy mbola hitany mihitsy fa namany lamony izy de fantatro olona ohatran'izy ao de teny teo olona ohatr' zao lavalava de ohatr' polisy zany ho any tsy haiko avany anindrana be le olona eno izy ny tao an-trano tena polisy zany asa am'izay nitady ale namako de efa tsy ohatsondro hoe voasambotra efa nidy any amin'ny violon de zao ny afatra hono hoe voatonga eo ianao de aza mivoaka ny trano tsony fa miandry an'izay olona izay de niandry satria matahotra hoe iratsy ny toedrara de eritreretinareo zany hoe miandro polisy ao an-trano janonao an-trano zany ianao miandro polisy hakanao loza dobodoboky fonao io tena tsy avy miaina te hisotro rano ianao ohatrany tsy mahavita mipetraka ianao oatra tsy araky le ditra natao fa de tena hoe higadra to de ny saina hoe higadra zany ve sa atao ahoana fa henonao zao mihitsy ny feo an'ny tongotry le olona miditra any ala-trano any ao aminay atsy fantatra daholo hoe ianona za mipapy zany na imamy zany na izy zany azonareo
ao atrany tsika malala mifandeha hoe raha miakatra tohatsy dia fantatra hoe ianina zany miakatra any fa enina mihitsy hoe tsy fandehan'ny olona ato atrano rako alatrano ohatrany asiana rano mangatsika midina ao anaty mafana zay le izy dobodoboka ny fo antondony tevoakana izy dia manao tsara somary mitsiky nefa nitsika amin'ny efa tsikitsizotrony aona izy arakody salamarado za zay jao ato da ao anao manaraky nay fady le modigaga fa misy inona ke tompoko andao anao maraka anay dia any hitatsika le izy zany ve tompo eto ny kara-panondro na akanjo mafana hidy ianao manao an'izay na atahotra mafy zany fa neny Jesosy zara nalain'ny polisy tamin'izany nalain'ny polisy dia farafaratsiny migadra zany farafaratsiny fa neny Jesosy nge ry avana fantatra Jesosy ny zavatra ohatrehany eto ho alaina izy dia ho ataony fampijaliana rehetra zay zakan'olombelona rehetra dia ho faty dia hisaraka amin'Andriamanitra telo alina zany nge ny tena fahorian'i Jesosy toery avany ary nentin'ny mpianatra dia napetrany teo dia nentin'ny mpianatra telo lahy dia napetrany tety akaikikaiky indray lasa izy tery akaikikaiky tery ny vavaka ny zavatra tiany zany dia zao mba hanao intercession reto mpianatra eto mba hampahery azy ohatra ny teteza mba eto-mbavaka lalahy mba eto-mbavaka ohatra antsika hiakitrika zavatra mba eto-mbavaka Jesosy ko teto mba eto-mbavaka dia izy lasa mivavaka ty dia ny zavatra nangatahany ty zavatra tsy fantatry ny mpianatra mihitsy resaky izy sy Andriamanitra ireo aloha mba hijanon'Andriamanitra sy nge raha sika tsy voavonjy saika tsy voavonjy ke tsika raha isinao fotsiny teo Andriamanitra teny hoe raha teny zabaraiko ny zavatra rehetra hainao atao esolo amiko ty kapoky ty kapoky io dia zao hifizakanan'io fijaliana io aiza moa no mety ny afaratsika raha nisy olon'Andriamanitra tamin'i Jesosy io kapoky io fa tena voaporofo fa tia atsika Andriamanitra ary tena voaporofo fa nafony tokoa ny zanany lahy tokana mba hamonjy atsika zanakao zao miantso hoe ray eo tsy ny eno izy fa mbola nieritreritra izy tsy maintsy vonjeko ita Rozimina tsy maintsy vonjeko Rodine Maria ary napavy mihaja iny ary Marie Josy ry Bertrand tsy avelako fotsiny fa aloka ianao maty dia lasa nangatakiny tery Jesosy zany hoe tena mafy taminy zany hiatrika an'io eto dia azaveko anareo navesatra tamin'i Jesosy ihany nitahotra an'le hoe ho kapohana sy ny sisa fa ny tena olan'i Jesosy teto ry havana ny tena zavatra tena nampatahotra an'i Jesosy tsy mbola nisy hatramin'izay ka hatramin'izay Jesosy nisaraka tamin'Andriamanitra hatramin'ny famoronana ka hatreo amin'io fotoana ny Getsemane io hatramin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana niaraka tamin'Andriamanitra foana Jesosy teo anilan'Andriamanitra foana Jesosy andro aman'alina izy na matorona amin'ny fo dia eo akaikin'Andriamanitra taty amin'ity tany ty mifandray amin'Andriamanitra foana mivavaka miresaka amin'Andriamanitra foana eo anilany mandrakariva Andriamanitra fa fantatrareo moa fa any amin'ny fiainatsita dia tsy misy fanatrehan'Andriamanitra any zany tsisy mivavaka tsony ihany io ny tena nampatahotra an'i Jesosy raha eo dia vitako ve ny tsy resaka aminao telo andro amin'ny andro fatelo nge za vao hitsangana dia mipatrapatraka ny dinitra sy ny rà firy taona zao anao firy vonona firy andro firy herinandro fiadiny firy no tafasaraka tamin'Andriamanitra tsy mahataitra antsika izany fa zany ny olona zany ny atao hoe zanak'Andriamanitra tsy mahataty anjany misaraka amin'Andriamanitra zany ka hoe amin'ny andro fahatelo indray vao iona dia natahotra Jesosy hisaraka amin'Andriamanitra
tena angataka izy aloha tsy saraka okizao raha mety fa ny tantara efa voasolatr'Andriamanitra, ny tantara efa voasolatr'Andriamanitra, efa vita ny raha manao tantara manao ohatran'ireny filma reny dia efa voasoratra aloha ilay tantara, efa vita, efa voasoratra ny script, fomba fiteny efa manao an'ireny filma reny tsika na mandroatra tantara na mandroatra boky, fa vita. Fa ny atao sisa ny miantso ny acteur, miantso ny actrice, miantso ny mpilalao, miantso ny mpiantsehatra hamaky sy hamerina an'iny sy hilalao an'iny. Halleloia. Ny tantara efa voasoratra Jehova, fa ny manantanteraka amin'ny lalao ny tantara sy nataon'i Jesosy sy ny mpianatra. Toy izay Andriamanitra hoe tsy olombelona ka hanenina. Io ny voasoratra, io ny tanterahantsika Jesosy. Sao dia mba azo soratra ampy ilay kapoaka. Hozy Jehova, io ny voasoratra. Ianao ny famonjena, ianao rery andry, raha azonao atao ondry io izy Andriamanitra, raha azonao atao voromailala io izy Andriamanitra, raha azonao atao vorotsiloza io, tena nataoko izy Andriamanitra. Fa ny fahorian'ireto olona, ny fahotan'ireto olona reto, efa tsy zakan'ny ondry sy ny omby sy ny osy sy ny voromailala intsony, fa tsy maintsy ny ranao rery andry ny ahafahako mamonjy andry itody Rahonisosy sy ry Tody sy ry Ama sy ry Lina sy ry Kadaka sy ry Angonelina Andrinasolo tahiny Tompo sy ry Angelina Diamant tahiny Jesosy sy ry Bartel. Zay nge io ravany. Tsy nahazaka ny amonjena antsika izany raha mbola ondry. Fa raha tian'Andriamanitra ny amonjena antsika, tsy maintsy Jesosy. Halleloia. Dia tsy nisy valiny, intelo izy ny tena izany fa tsy nisy valiny. Fa mbola nanampitrotraka ny problema Jesosy tamin'io, dia nahita an'ireto mpianatra izay tokony mba hampahery azy. Jesosy izany eritreretra hoe verina avany izy dia maheno ny mpianatra, mahita mpianatra mivavaka. Raio, taio Jesosy, raio, aza vela rery Jesosy, mehoery Jesosy hiatrika an'izao. Tena hoe nanantena Jesosy ahita ny mpianatra tena mirehitra. Tompo, mehoery Jesosy, tompo. Raha izy fotsiny hoe ianao zany mba miteny, mba eto ambavaka ry havana, eto ambavaka fa hiatrika olana be mihitsy ara-pitso. Toy izy tsika, ao ary fahitana ambavaka ianao. Resaka messenjera zany tsika ohatra. Dia ianao miteny, appel l'audio, tahiny tompo rahalahy, eto ambavaka rahalahy tena miady mafy azo. Toy izay amizay ianao avadiabady. Ao ary fa hivavaka tsika akipio masonao. Voapika tamiko nefa vidéo, ianao le tondra ambavaka manao ohatran'izao marika kely. Ohatrany ahoana mety alaherinao lenao entina ambavaka. Hoe misendra mijery ianao, tsisy mitondra ambavaka zao matory olona. Mety malahelo be ianao. Mihoatra lavitra noho izany Jesosy. Mba niandry tamin'ny mpianatra izy tena misy mpianatra mirehitra ambavaka be ao mba hangataka ho ahy. Tahiny tompo rahalahy Jonathan fa mbola tsy narabaiko teo. Inona ny zavatra hitany? Misy tamin'ny Petera, ry Simona, matory va ianao? Ohatrany taky Petera amina. Petera, matory ka ianao? Tena vavaka fampotra mihitsy a Jesosy. Nefa ny Petera matory. Hoy Jesosy, tsy mazaka miaro torina dia ora ray ihany aza va ianao? Nefa zao mihitsy ny fotoana. Misy fotoana tsika diso fotoana, amin'ny fotoana tsy tokony eretana tory, mirehatra ery tsika miaritra tory. Raha izy fotsiny hoe ianao alim-bavaka tsika tamin'ny Pasika. Dia raha izy fotsiny hoe ray andro na roa andro iloana ianao mahery manao alim-bavaka be, tonga amin'izay ny Pasika. Tsy manomboka akory dia efa etsy ianao. Eo nke ny teny ilana an'izy. Hoy Jesosy, na dia ora ray ve tsy vitanao? Ora ray. Eo misy fotoana raha efa nisy baolina tamin'izany, adiny iray sasany baolina.
raha miampy prolongation mbola afaka adiny roa mahery miampy tir au but fa tsy tena tsy matory zany kosa tsika raha finale io na demi-finale zay fa nisy hoe misy tir au but zany finale dia mbola mahita tory ihany izy le maty tao fa tena amin'iny anao tena mirehatra tsara tena kody tena mirehatra tsy vahery ny jironao hoe kody fara mihitsy tena mirehatra tsara fa natory Petera nefa ozy Jesosy raha mba fantatry ry Petera mantsy ny tena problème ny problème kely avana ny Jesosy aretany Jesosy hiantsika ny azy ary io ny anjara samy manana ny azy ny anjara ohatrehan Jesosy tsy afaka ohatrehan'ny mpianatra fa io ny anjara kapoakan'i Jesosy. Alleluia. Io zany tsy na hivavaka ho an'i Jesosy ny Petera na hivavaka ho an'ny tenany ny anjaran'i Jesosy io efa anjarany. Alleluia. Ny lalana lehan'i Jesosy dia Jesosy rery mandeha amin'iny. Ny anjara kapoaka no manina ho an'i Jesosy dia an'i Jesosy indry. Tsisy afaka hisotro amin'iny fa anazy. Fa Jesosy ny teny teto hoe ianareo nge tokony miarotory miareta tory ianareo ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Zany hoe soan'iza zany le hivavahana ho an'i Jesosy fe mivavaha ianareo mba tsy hidiranareo fa tsy hoe tsy hidiran'i Jesosy. Jesosy tsy ho tafiditra amin'ny fakapanahy na hivavaka Petera na tsy hivavaka. Fa raha hivavaka Petera, soan'i Petera. Jesosy amin'ny teny hoe miareta tory tsy dia ho an'i Jesosy loatra fa ho an'i Petera. Ianao mivavaka hoe tsy soanay soan'ny raha mivavaka andro andry soan'ny Elizatsiara. Na raha mivavaka Fianaranakoto soan'ny Olgaran'Olosoa. Fa raha mivavaka Fianaranakoto dia soanazy. Raha miaro tory andro andry dia soanazy. Alleluia. Amen. Mba haninona ozy Jesosy miareta tory ianareo ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Fantatry Jesosy ny zavatra hitrany vao ambadibadika. Fa ao aorianan'io fotoana io nge ka ho tafasaraka ke. Io nge ny ahitandry Petera ny Jesosy velona farany. Ao aorian'io nge ry Petera efa lavitra ny Jesosy efa ny miaramila Romanina sy ny olona Pepanga sy ny Sylvain Barabasy no manakaiky an'i Jesosy. Petera zany efa mitsoky. Ho lavitra ny Jesosy amin'izay manomboka eo raha lavitra amin'ny Jesosy tsika ka tsy ampivavaka miditra fotsiny fakapanahy tsy mila mandondona akory anana ny lakile tonga dia miditra. Alleluia. Fo Jesosy miambelo. Miareta tory ianareo ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. 9:30 dia lasa indray izy ka mivavaka nanao ilay teny teo ihany. Ary noho niverina indray izy dia nahita azy mbola anaty tory indray. Afa efa nilondolondo ny maso. Nilondolondo maso zany a. Jery ary ilay mavesatra be tapany ambony ty zany. Ty ambony ty efa mavesatra mira dia zany ilay mandondolondo. Zany hoe tena vitan'izy tena tsy afaka tsony. Fanohatra volazany tena randra Luka 20:24 teny tsika teo fa Jesosy aketsika le Luka 22:44 aiza izy teo ary fadiran'ora izy ka dia nivavaka mafimafy kokoa ary ny dininy dia tahaka ny raha mipotrapotraka tamin'ny tany. Jesosy zany arakaraky ny isian'ny olana mampirehatra azy mivavaka. Jesosy tsy hoe misy olona dia tena nerakarisea tsy mahavita tsony ahy vao mety Jesosy mirehatra fa mpianatra vao me matory arakaraky mahakaiky andry ry Jodasy izay anala ny mpampianatra eo aminazy, anala ny fahasoavana eo aminy, anala ny hery sy ny tanjaka ra-panahy eo aminy satria anaisotra an' Jesosy tsy eo anilany vao me izy natory. Matory zany rehefa nazo atao foana. Matory zany azo atao foana.
Ary ny tena olana teto dia zao. Vao hitan'i Jesosy an'ilay velona vany, ka ny fotoana koa ny nandeha. Ny fotoana me mandeha io i Jodasy efa me manakaiky miaraka amin'ny miaramila Romanina. Fanta Jesosy nge Jodasy, eritreretanareo fa fotoana ilan'ny Jodasy nge fa teo am-pinanakaniny le nitenen'i Jesosy hoe ndana totero azy toy ny nataonao sakaiza. Dia fotoana nandehanan'i Jodasy tany nanaovan'ny fifanarahana tany sy ny angano tany. Efa me manakaiky ihany. Ry Petera maninona ihany? Me matory ihany. Ny fotoana me manakaiky, ry Petera me matory ihany. Verina amin'izay Jesosy dia hitany londolondo ny tavany. Ka tsy hitan'izay avaliny azy. Ary avy fanoteriny izy, tena tamin'ny matory araiky dia mialasa satranareo. Aok'izay. Io teny io mampatahotra be. Aok'izay efa tonga ny ora. Indro zanak'olona tolotra tanan'ny mpanota. Mitsangana mandeha isika efa akaiky ny mamadika. Aok'izay. Rehefa nenan'io toloteny io tany ampiasana ny nenan'io mampinona mitory eo fa tena ohatra ny izy. Nangory vizika tany anavoko tany. Aok'izay. Tonga dia otrany nanaitra anahy. Satria izao. Tsika rehefa manao fanadinana, tsika rehefa manao fanadinana. Manao fanadinana tsika dia tsisy soratana mihitsy adiny roa, adiny roa sasany, adiny telo ohatra ny tsisy soratana mihitsy zany tsika. Miteny amin'izay mpampianatra 30 minutes sisa. Eo ohatra mahita zavatra soratana. Manao brouillon. Zany mahatonga anahy tsy tia brouillon. Dia olona tsy mampanao brouillon zany satria rehefa mianatra. Lany anovako an'iny brouillon iny indray ny fotoana. Ny aloko to dia alefa. 15 minutes sisa. Eo anao voatra ny tena verina ao an-tsaina daholo amin'izay ny tokony ho atao rehetrarehetra. 10 minutes sisa. Manomboka misy soratana. Tapitra. Apetrao stylo. Vao mehanao tena te hanoratra deo, vao tena te hanoratra be. Mpameho kely 15 minutes, 10 minutes fa tena atao tsaiko daholo ilay zavatra te hanoratranao. Apetrao ny stylo, tapitra. Izay voasoratra dia voasoratra. Eo amin'iny ianao tapitra iny, vao tena tonga ao anatinao daholo ny zavatra sy ny fahazotoana sy ny tena te hanoratra. Zany rehefa anaty fanadinana. Fo Jesosy eo aok'izay. Azoko an-tsaina fa teto dia niala ny torimason'ry Petera. Tonga dia niala ilay torimaso tena dao hivavakatsika. Jesosy eo aok'izay ka, amp'izay, tapitra. Efa tonga ny fotoana, tonga ny ora. Aok'izay, amp'izay. Manenina. Nanenina koa atsika ny natory. Fa dia fitsika natory teo e. Ianao mieritreritra 10 minutes ianao ilay resy torika teo. Efa 45 minutes ianao resy tory teo. Za nikataitra tamin'ny 5 maraina dia verina natory fa amin'ilay ora ifoazako amin'ny fito sasany. Vetivety kely. Tena mbola mamy be misy in'ilay tapaka kely iny mantsy aho. Fa tsika vavaka, tsika nitorela be teo. Toa tsy nahita fotoana mivavahana mihitsy. Efa tonga ny ora. Aliavana. Alohantsika tena mivavaka. Fa tonga ny lera, tsy afaka hivavaka intsony tsika. Efa hihinana sy higoka ny vokatry ny vavaka sisa. Ny toriteny any misy teny anankiray mampatahotra antsika ilay hoe toriteny. Faraika ambin'ny folo fa itsika tsara ty toriteny. Ny toriteny fa raika ambin'ny folo any. Andiny fa 7. Mifaliry zatovy dia mbola tanora ianao ary oka ny fonao ampifalifalinao amin'ny andro fahataondranao. Ka mandehanana amin'izay sitraky ny fonao, izay jereny no masonao, nefa aoko fantatrao. Fa hoe entin'Andriamanitra ho tsaraina amin'izany rehetra izany ianao. Eo ilay mahatonga antsika te hanatsahatra amelohan'ilay mena libra be antsika mindahana izay ataovy izay tiany. Tandremo. Fa ny fotoana antsika me mandroso, mandeha mankany amin'ny farany io, tsy aloha aroso. Ilay fanaovana ny tsara.
ry havana. Teo voataitra amin'ny mpianatra lozy ty takizay mbola nivavaka. Loza angeravana raha tonga ny fotoana tsy afahantsika mivavaka intsony. Ary za tena miteny anareo anisan'ny mahatonga anahy tena hoe motive foana manao an'ity asan'Andriamanitra toko amin'ny alina be ty. Dia mifetretako foana hoe Jesosy ahoana moa zany rehefa lehibebe eo raha mbola velonena zany ka efa mitombo ny taona hoe 70 taona mbola tsy tonga Jesosy. Efa niteny anareo foana fa raha amin'izany fotoana mbola tsy tonga Jesosy, io ny azy 570 taona ny eto. Dia nareo hoe mietritra hoe vitako isan'andro zao fandarana zao. Na ny rabanareo ary tsy reo miarabany betra safaty izy tsy olga isa ra olganan'orososa i tsy hita tsy afaka tsotra n'izao tsondry. Tsy havita n'ity isan'andro mety ndre mandeha isam-bolana. Zany raha efa kriana be hoe tena fa tsy voaviny volana farany teo zany nanao e. Tana moa navavaka fiambelona ary dada. Fa tsy voaingana hoe zany nanao iny dia anao an'io foana. Efa ray volana zay. Ray volana santy ve zany? Dia amin'ny fifaliana lehibe rehefa namalala ny rabanantsika. Tsy haiko tsomo hoe andro iny androany fa ndao mahaten'Andriamanitra tsy tadidiko koa izy nivavaka fanomboana fa alefantsika fotsiny aloha dia anjaranareo maminavina. Ataontsika tafiditra anatin'ny kilalao zany e. Azay koa kilalao tsy tadidiko. Hitsy amin'ny tenin'Andriamanitra tsika eo. Dia avy eo moa za mena betra raha tadidiko koa ny velabelaro. Fa zao zany afaka. Raha mbola manana hery zany. Aleoko atao, tantaraiko zavatra nareo. Nisy fotoana anao an'ity vavaka ty fandarana ty tsika. Dia mafy be ny asako tamin'izany. Asa tena fereta tory be mihitsy ny asako. Dia tsy maintsy mifo maraina koa mandeha miasa. Dia inona ozy nareo zavatra tantaraiko anareo ty, mbola tsisy nalala ty ary mbola tsy fantatry mampionona koa ty. Mahatonga izy tsy fantatry mampionona, zao avy tantara azy. Nisy fotoana tsika manao vavaka fiambinana tamin'izany, tsy amin'izao tsony zany zao tena isoraka n'Andriamanitra fa men'Andriamanitra fotoana malalaka be hoe amin'ny atoandro mba manao siesta kely mirafavy miasa tonga ato an-trano. Dia misy fotoana mba hatoriana kely mba hananako hoe rehetrehana an'izao fa tamin'izany tsisy izany fotoana zany. Dia inona zany te atory be mihitsy. Tena te atory. Mbola hiatrika ny rapitso. Nefa izany tena hoe tiako manao an'ity asan'Andriamanitra. Tena ohatriny hoe mba tena mba tiako hitazomana. Ohatriny hoe io zany mba tena mba tiako hoe atao kadô an'i Jesosy isan'andro hoe hanompo an'Andriamanitra. Dia inona ozy nareo? Misy fotoana te atory be. Dia miaraba nareo eto ohatr'izao dia maka ato anatin'ity tsy tato koa zay miferaka tamin'izany fa tamin'izany zay mbola tsy tato. Dia manana kidoro kely, misy kidoro kely zay ny vidiko. Kidoro kely. Dia ataoko ato amin'ity efitrano ity asiko kidoro mitsotra. Dia hitanareo entre an'ilay nareo mitoriteny iny. Alefa zany ilay toriteny. Ohatra zany zao teo zany toriteny mampianatra hoe 20 minutes. Dia voalefako mihitsy ilay toriteny. Sekre zany tantariko anareo zany. Fa tsy mamenatra azy zany. Alefako mihitsy ilay toriteny. Dia ohatra hoe 20 minutes zany ilay toriteny. Dia asiko réveil afaka 19 minutes. Tonga dia lasa matory. Tonga dia matory mitsotra be eo amin'io kidoro io tonga dia mahita tory mety misy fotoana ary tsy haiko mety efa misy fotoana ny tena niesona kely. Fa tonga dia ary vao midaboka tonga dia mety toy tena reraka tamin'izany. Vao midaboka tonga dia eo aminahy fotsiny rehefa taitsy afaka 19 minutes mitsangana tonga dia efa vonona eto ohatr'izao. Dia zay moa zany nitoriteny entina mampiona efa za amin'io avy natory. Satria tena reraka. Fa za kosa nefa reraka, zao ny eo an-tsaiko, zao mbola tanora. Tsy mahafaty anany tsy ampy torimaso. Tsy mahafaty fa raha any amin'ny 80 taona tsy afaka anao an'izany intsony. Amin'izany izy teny manao hoe aoka izay, ampy izay, efa tonga ny lera.
zao aho mbola afaka maka bon-point amin'ny Andriamanitra. Dia nataoko zany. Tsy fantatry mampino zany zavatra satria raha vao fantany hoe zany ny zavatra ataoko dia zao tsy maintsy hitena izy hoe dada aza manao fa reraka ianao fa aza atao an'izany fa ohatr'izao. Tena nisy zany. Matahotra ray manana tratrany eo aok'izay nefa tsapako hoe mety mbola tsy navita ahako. Zay nge tena problème. Tadidio foana fa nampianariny tsika ao amin'ny testamenta vaovao hoe raha vitanao zao izy Jesosy aza miteny ianao hoe navita be ahako. Fa zao foana tenenina mpanompo tsy mahasoa ihany atompo ny tokony nataoko ihany ny ataoko. Raha ohatra zany za oza hoe sampy aloha zay ny androany ndeha atory avy ny fotoana tena tsy maintsy hitakiny ny vatako an'izay tsy maintsy matory amin'izany fotoana zany tsy afaky ny anao tsony zao mbola afaka tsy mampanina manisy kodoro dia matory fa vitako ny asan'Andriamanitra satria maninona mbola fotoana zao. Tsika ravana andrenetsika andeha atory aloha fa hiasa rapitso fa tsika rehetra samy hiasa rapitso tsy ny rapitso moa zany direko fa ny andavanandro. Fa inderavana minimum na sakrifisy zany ataontsika zany mba manokana fotoana an'Andriamanitra manao asan'Andriamanitra zany raha zay nataony Jesosy tamin'ny fiainantsika. Ravana tsy fantatry mampionona zany ao raha tsy androany. Alléluia. Zay vakiko le commentaire ambadika Alléluia. Saotra mampionona makasitraka. Zany ny zava-nisy zany. Etiko itenenanao zany hoe zava-doza ary mampalahelo raha tonga amin'ny hoe aok'izay ozy Jesosy. Nataoko sy atao ireo ny commentaire anao neny. Alléluia. Satria ny tokony eretana tory teo tsy ho an'i Jesosy. Jesosy tena kodao na tsy nanao intercession ho an'i Jesosy aza ny mpianatra ny anjely eo an-danitra ao tena nivavaka ho an'i Jesosy daholo. Nivavaka ho an'i Jesosy daholo mba haninona mba hatonga an'i Jesosy maninona mba hatonga an'i Jesosy ahery. Io ny olombelona tsy mampahery an'i Jesosy zany. Anjely ihany no mahatonga an'i Jesosy mahery. Anjely nivoana anjely no mampahery an'i Jesosy zany. Alléluia. Saotra tojo. Saotra dia nareo koa mahereza fa nareo koa tena manao koa. Alléluia. Fa za miteny antsika ndao atao ny asan'Andriamanitra. Mbola men'Andriamanitra fahasalamana ianao mbola men'Andriamanitra hery sy tanjaka ianao ndao ravana nompoana an'Andriamanitra. Fa raha io hery sy tanjaka tsika io alanitsika amin'ny zavatra hafa. Za ravana tena voalohany za tsy mitotaly torimaso zany ahako anao asan'Andriamanitra. Mba eritreretinareo hoe adiny 4 isan-kerinandro ny fotoana laniko any amin'ny boîte de nuit taloha. Lahady alina iny tsy mandeha boîte de nuit taloha. Tsy latsinainy. Fa manomboka talata vovony boîte de nuit any ahako manomboka amin'ny 10 alina amin'ny 1 amin'ny 12 amin'ny 2 maraina tsy miarana ela tsy amin'ny 5 maraina. Mandihy misotro manao iny. Matory fotsiny any am-piasana. Tratra amin'ny patron matory fotsiny any am-piasana. Impiry. Noho n'inona no feretatory mandeha boîte de nuit. Ny anatra katekomaina taloha tany fiangonana isany taloha. Ny antony ialako katekomaina mba fantatrao tsisy lesona eko satria ny lahady dia matory manoratra zavatra dia latsaka ao azy tirao resy tory satria ny alina iny tsy matory fa mandihy mivoakala. Ko inona moa ry havana no problemako amin'izay manao alim-bavaka mampahery anareo mampahery ny tena kongesahako. Za nge tena koa fa tsy narereriny hoe ampahereziko eto fa za koa manao an'ity fandarana ity za koa mahery. Donc zany za tena teo eto mihitsy tena sitraky ny foko mihitsy ny anao azan'Andriamanitra eto. Satria maninona mahazo soa anahy tsy ho an'i Jesosy izy mankasitraka satria manao ny asany fa ny tena marina soa anahy.
nao raha tonga eto io zany aza miandro hoe tambatambaza zany damory reto damomba ivavaky aisinareo elailatsika soanao de soaninao sy ny ankonanao taremo tonga le fotoana hoe ampy zay ok zay tonga ny lera loza jesosy aiza ny tany ale bakitsika mankitenandrondra olika toko fa 1 misy teny anakiray teny jesosy tiako mba apetrehitra tsika ty ampambaranana olika toko fa 1 andiny fahinina amby 3 hoy ny ten'Andriamanitra fa miambenaka amin'ny vava-mandrakariva mba ahery anareo ka andositra izany zavatra izany zany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona ny vava-mandrakariva miambena aloha dia vava-mandrakariva mba aninona mba ahery anareo mba hatonga atsika ahery zany dia hatonga atsika afaky ny andositra n'ireo fakapanareo ahoana rehefa atsika mahazakazaka mandositra fakapanahy raha mahalemy ara-panahytsika raha tsy matanjaka tsika miambena dia mivava-mandrakariva mba ahery ny olona mahery ny olona mpivavaka mandositra fakapanahy zany manenjika le fakapanahy efa reraka andraso moazafady ianao mandetonga de Usain Bolt be mihitsy ianao mandeha 30 km/h le fakapanahy 10 tazonotro ry alavitra be le fakapanahy anao mbola lasa iny le fakapanahy avimona andraso moza ianao efa veloma fa tsisy azonao za va avy mivavaka be io fa raha tsy mivavaka tsika ohatrany tamin'ny film Mr Bean le izy mandeha le moto ndraiky anganatra moto dia le rangahy mandeha tongotra manaraka anazy le moto tsy mandeha mihitsy tenareo iny film iny Mr Bean le mba nangaratra le moto an'le rangahy dia le rangahy mandeha tongotra manaraka azy oetinao izy ty moto ako ty izy ametretre lasa mandeha mafy be raha vo tsy ampivavaka tsika dia ohatran'iny fakapanahy manenjika anao moramora ianao miazakazaka mafy tsy mahetsy mahofoka fa hoy ny ten'Andriamanitra miambenaka amin'ny vava-mandrakariva mba ahery anareo halleloia ka andositra izany zavatra izany zavatra ho avy rehetra ho avy angela izy zavatra ho avy daholo fantatry Jesosy ny zavatra ohatry ampianatra ka rehefa ohatra tsika afaka mandositra ny fakapanareo dia afaka hitsangana ohatran'ny zanak'olona aiza moa tsika nitsangana ohatran'ny zanak'olona ao an-danitra tsy afaka ho hitsangana eo lohan'ny zanak'olona tsika raha tavela tetỳ amin'ity tany ty afaka ndao hivavaka ndao ampivavaka andao tena ndao hivavaka andao tsy andry loia ho tahiny tompany antsika mianakavy ndao sika hitsangana eo alohan'ny zanak'olona ndao hivavaka mafy ndao hiambina fa ho be ny fakapanahy ary tsy ho resitsika ny fakapanahy raha ohatra ka tsy maharitra mivavaka isika ho tahiny tompany antsika mianakavy fa lavalava ny fotoanantsika iravatra antsika dia tonga dia hivavaka tsika ao arinan'izay esory Jesosy ny fakapanahy zaverinao le lavo ny fakapanahy zay Jesosy fa ampaherery zay dia omeo hery maheza taolontsika rehetrarehetra
amen jesosy misaotra anao zay jesosy ny amin'ity fotoana androany ity misaotra ny amin'ny fitiavanao ary misaotra satria manaitra anay indray zany toriteny zany tamin'ity androany ity Jehovahandriamanitra misaotra jesosy satria manaitra anay indray zany ary mampirisika anay indray andeha hivavaka anao tahaka anao jesosy arakaraky ny sininy ady sy nanatolona ny olana arakaraky ny nakaiky any Jodasy no vomeny vavahanao bebe kokoa sy mafimafy kokoa zay koa jesosy tsy hipetraka fotsiny zay fa foazy zay foazy ny te anatinay fa tonga anay tena hoe mba hirehatra sy hivavaka ihany koa jesosy fa tena ilainay zany amin'izao fotoana zao fotoana ny fakapanahy zao mihitsy ny tokony hivavahanay mahafahanay mandositra izany vavaka izany izany zavatra izany mahafahanay mijoro anatrehan'ny zanak'olona saotra jesosy manala dia raha sy laza saotra ho anao voninahitra hatramin'ny taloha indrindra dia mandrakizay ho anao saotra jesosy malalo ampahirezo zay rehetrarehetra ampahirezo ny tsirairay avy mba hiandry sy handrandra anao anaty firehetana no iandrasanay anao mivoaka ny fakapanahy rehetra amin'izao fotoana izao te hijoro anatrehan'ny zanak'olona izay mpahirezo ilay fanamasina ilay fanahy mivavaka hidina ty anatinay ny fanahy mivavaka mba tonga anay aherika afaka ndositra zay zavatra rehetra fakapanahy amin'izao andro faran'izao mahafahanay mitsangana eo anatrehan'ny zanak'olona fa zany ny anton'izao vavaka ataonay izao mahafahanay mijoro eo anatrehan'ny zanak'olona eo anatrehanao jesosy ao an-danitra saotra jesosy matoka efa tsy misy na dia ray mahavelanao irery fa samy hotarianao mba ho afaka androso hivavaka hirehatra hiambina jesosy voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay matoka fa hitasy omba ny tsirairay avy zay tonga teto ianao Andriamanitra tsisy anadino tsy anadino na dia ray amin'ilay tolona reto azy ianao fa ianao amoha ny ara-panahinay dia amoha anay tsirairay avy ka afahanay mandroso afahanay mahery saotra jesosy malalo resaka ny tsy voalazako fa ianao malala ny masoa dia zay rehetra masoa ny tsirairay avy reto ange jesosy mba ataovy agnatahako amin'ny mihitsy androtsaka ny fahasoavanao ianao fitahina sy fahasoavanao fahatsaranao rehetra atafioan'izay rehetra tonga teto indray androany ho voninahitra naranao rery any zany dia vosiny satana faritra amranao zay fakitsainoka na dia litera ray azy tamin'izay teny zay nafafy fa nyvozana afafy rehetra dia amoha avy zato eny any amponiny tsirairay avy eo amin'ny fiainany olona rehetra zay tonga teto misy saotra jesosy manalo halleluia amen ivavakantsika amin'izao any ny firenena ndao ampandrosika na vavintsika
makrinina raha zanatso makrinina ivavaka ho an'ny nambinitso makrinina ivavaka ho an'ny firenena teny tompona vavy makrinina anao fitenena. Alleluia. Makasika pastera manome fitonina. Ka Jesosy tsika rehetra dia ta Jesosy ko pastera menaka dia mbola iaraivako tsika ho amin'ny firenena. Andriamanitra reny masina tsara indrindro. Mbola misaotra anao zany Jesosy manao fa mbola hamelao zany tokony izany. Zany teny zany mbola tsy hamelana indray hoe rendremana amin'ity tany ity Jesosy manao rendremana ny torimaso malalo tena hoe misaotra mamoha anay ianao dia ho malalo amin'izany teny izany. Tompo tsy ho vitanay izany raha tsy nao no hiaraka aminay Jesosy malalo aza vela ho rendremana tokoa ny fonay ny fanahinay Jesosy malalo tena be dia be asany devoly Jesosy malalo amin'izao fotoana andrapaka anay ampitondrokoa masony hafatesina ho anay Jesosy malalo satria sitraka ny devoly hijoroana eo anatehanao tompo malalo fa nefa ianao Jesosy no miantso anay misy mampifaty hiala aminay tokoa ianao tompo malalo aza vela tompandrimandry ny fanahinay Jesosy malalo minandro amanahana tompo malalo aza vela horisina hoe nampititra devoly fitahina avy amin'azy Jesosy malalo aza vela hanekazay ny fanahinay Jesosy malalo ena maniaseny viny aza Jesosy ny fanahinay tompo malalo azinio isainsaina ny fiainana mandrakizay zay omenao anay tompo malalo Jesosy tejoro manatehanao zany Jesosy malalo fantanany ny mombonay tsirairay avy Jesosy malalo raha ny asanay mahavalana anay Jesosy malalo tena hoe anao mihanokatra ny lalana hampahanay amin'izany ary nanitrisena Jesosy mitady vilivily anao amin'ny fanahinay tompo malalo izay rehetra ataonay Jesosy malalo anao any Jesosy angatanay ijery manokana anay tsirairay Jesosy malalo amin'izany fanahinay izany mba fiorindremana Jesosy malalo fiorindremana amin'ny zavatra rehetra Jesosy malalo fa tena hoe hibandina izany fiainana mandrakizay izany no hilofosanay izany no hiadinay Jesosy malalo mba hoe ny fahavalonay ihany no horendremana Jesosy malalo fa zahay rehetra Jesosy malalo fa tsy horendremana tokoa fa ahiry mandrakariva ny fanahinay Jesosy malalo satria tantananao zahay tompo malalo tena tianay Jesosy mihidroka eo aminao Jesosy malalo satria nao ny fanintsonay mandrakizay mandrakariva Jesosy malalo tena hoe misy matompo fa tantananao zahay Jesosy malalo tompo malalo tonga eto zahay mbola tsy miangafinao koa Jesosy ny fitoninanay Jesosy sa tena hoe fampitesina ny torimaso any Jesosy malalo matory ny olona Jesosy malalo mitady kapoany matory ny olona Jesosy mitady lambako kapiana Jesosy malalo malalo jery manokana izany firenenanay izany Jesosy malalo dia miantandro azy izy ireny Jesosy malalo nefa variana miazonao izy ireny dia mitady mifakafo Jesosy malalo fa tsy mitady hoe nijoro eo anatehanao malalo ka io anay izany firenenanay izany jereny mpanompo sampy Jesosy malalo rendremana any izy ireny nefa tsy mitady ny any Jesosy malalo jereny amin'ny dokotera Jesosy malalo tena hoe variana mikarakara rehetra nefa ianao dokotera mahafapo Jesosy malalo manasitrana Jesosy jereny manokana izany malagasy izany Jesosy malalo jereny fitondra fiangonana Jesosy malalo ny pastera ny sana Jehovah malalo aza vela hidiry hoe vina makarena foana no mitondrina Jesosy malalo fa hoe mivazo ny fanahin'izy ireny fa tapitra Jesosy ny fotoana hitoriana vola makarena fa hitoriana ny lanitra Jesosy amin'izao fotoana satria nefa nikaiky ny fotoana tompo malalo jereny manokana kasio ny fanahin'izy ireny Jesosy malalo kasio izy ireo aza vela tapandrimary Jesosy mitanahy masinao dingatady Jesosy miditra amin'ireo olona amin'ny Madagasikara Jesosy malalo fa jera izany etrehitra izany tena mandrakizay izany satria any tena lehibe ny fitsahanay any lehibe ny fifalianay any lehibe any Jesosy malalo tompo atolotsika finompelatananao zany firenenanay zany Jesosy malalo tazio Jesosy malalo tena betsika an'izay tokony mitenenina Jesosy malalo nefa tsy voatony mivavaka tompo malalo anao anay Jesosy anatanterana ambiamby izany firenenanay zany Jesosy malalo tazio manokana anay izany firenenanay fa jery eo amin'ny maso mindrafonao Jesosy malalo ary ny fonao sy ny masonao Jesosy malalo jery an'izany firenenanay zany tompo malalo misaotranao zahay rehefa tantery fa soamantsara Jesosy ny fotoananay narovanao tamin'ny connexion zahay Jesosy malalo mbola mandresy lavolagnazy Jesosy malalo misy matompo para hialeto zahay ianao anay Jesosy tsy amelanay tapandrimandry Jesosy malalo fa isainsainanao mandrakariva tompo malalo fa io anay ny fiainanay tsirairay avy apetraka fiainam-piratinanao raha toy zahay raha handeha zahay zay rehetra ataonay Jesosy malalo anao anay iahena misy matompo fa tsy ianarana mandrakariva anao Jesosy malalo voninahitra ilay olona rery any Jesosy malalo misandraka amin'ny indrindra misandraka misandraka Andriamanitra ny Andriamanitra ianao Jesosy malalo misandraka
voninahitra eo amin'ny mandrakizay ihany. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranabavitsika nambiny tsomakirina atao anaty zanavavaka mirehatra mahafinaritra be zany. Andriamanitra manaiky efasaonana ny amaly fitianao dia tahin'ny tompo hatrany dia mahereza amin'ny asan'Andriamanitra. Misaotra antsika rehetra tonga teto androany tapitra eto ny fandarantsika raha mbola songa amin'ny rahalany dia Jesosy raha pitso maraintsika dia efa eo neto amin'ny 7 ora maraina miaraka amin'ny rahalady Jonathan Vatsy Alemaina sy rahalatoja Vatsy Alemaina amin'ity fandarana commencement akira sy famiteny nantoriteny manomboka amin'ny 7 maraina zay tapitra eo amin'ny amin'ny folo sasany mahery eo zay dia miditra anaty Zoom atao indray tsika ka manasa anareo zay mbola te hiatrika commencement iaraka aminay manomboka amin'ny 1:10 eo lanceko ny Zoom manomboka amin'ny 1:10 sasantsika mivavaka manao commencement zany hoe mihira mivavaka mandoarika ao anaty Zoom tapitra zay rehetrarehetra zay vita hatramin'ny sekoly sabata amin'ny rora sasany miaraka amintsika eto mampionina ao anaty fotoam-bavaka sabata dia tondra ten'Andriamanitra aminareo dia farana antsika mifidy raha zay ny fotoana antsika rapitso miaraka amin'ny Jesosy foana eo atongotry ny tompo foana samita iny tompo fiarahantsika eto ny tapitra fa raha mbola te hiaraka aminay nareo dia mandeha ny Aki radio atsika web radio izy io akiradio.radio12345.com averiko akiradio.radio12345.com afahanao miheno njapeo Aki radio mandeha andro amanalina misy totenzaky ny adiny telo amin'ny 2:07 maraina amin'ny 2:07 hariva tahin'ny tompo daholo dia amin'ny lasinainy indray tsika miona tanatin'izao vavaka fiambenina izao tapandriamandry tahin'i Jesosy isika tsirairay avy. Halleluia. Amen.